Alahady 5 Febroary 2024. Alahady ankilazana an'Andriamanitra sy totronam-bavaka ny FTV Arsiva sy tranombakoka eto amin'ny fiangonan'i Jésus-Christ eto Madagaskar. Iainana hatrany ihany koa ny lohahevitra hoe mampahafantatra ny asan'ny Tompo ny Soratra Masina. Ampitombona ho anareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy. Amen. Andeha isika ry havana hitsangana hideran'Andriamanitra amin'ny famakiana ny salamo. Salamo 520. Salamo 520. Andininy 730 hatramin'ny andininy 170. Salamo 520. Andininy 730 hatramin'ny 170. Rehefa izany dia tanterana ny rafiderana sy ny vavaka vao mipetraka isika. Amin'ny anaran'ny Tompo, Jehova, toroy ny lalany didinao aho, dia ho tandray mampatramin'ny farany izany. Meo fahalalana aho mba hitandrina ny lalanao. Hitandrina azy amin'ny foko rehetra aho. Ampalahina amin'ny lalany didinao aho, fa izany no sitrako. Amposolo foko amin'ny teny-vavolombelonao, fa tsy ho amin'ny fieremana. Avelino maso tsy hijery zava-poana, velony amin'ny lalanao aho. Tovo ny teninao amin'ny mpanomponao izay matahotra anao indrindra. Esoro ny fahakambaraka izay atahoraka fa tsara ny fitsipika ao. Manana ny didinao aho, velomy amin'ny fahamarinanao aho. Amen. Vavaka isika Tompo. Andriamanitra Tompo sy mpaharenay eo, midera sy manome voninahitra anao eto an-tranonao izahay amin'izao andro voalohany amin'ny herinandro izao. Feno fisaorana anao izahay Tompo, satria avaozinao isa-maraina ho anay ny indrafonao. Feno fankasitrahana anao izahay noho ny FTV Arsiva sy ny tranombakoka eo anivo ny fiangonanay sy ny fitahianao ny asa rehetra nandritra ny taon-dasa. Tompo, misaotra n'ireo rehetra manana andraikitra, manatanteraka ny fitehirizana sy ny firaketana amin'ny ambaratongan-drafitra rehetra. Raisy Tompo, ho anitra kasitrahana eo anatrehanao ny vavaka rehetra izay asandratra amin'ny tsy anio ity manerana ny sahany FJKM. Tompo, mino izahay ny fanatrehanao ny fotoam-bavaka iombonanay sy ny fanirahanao ny fanainao masina, hampahery anay, hampianatra anay,
hampitombo finoananay amin'ny alalan'ny fianarana ny teninao. Misaotra izahay amin'ny anaran'i Jesosy Tomponay. Amen. Mipetraka isika tompo. Ry havana malala ao amin'ny tompo, amin'ny fo feno fanajana no ianotsika ny teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra. Hoy ny tompo, dinionareo ny soratra masina, satria ataonareo fa ao aminy no anananareo fiainana mandrakizay, ary ireny no manambara azy. Izay manao hoe fantatro izy, nefa tsy mitandrina ny didiny, dia mpandainga ary ny marina tsy ao anatiny. Fa na iza mitandrina ny teniny, dia tanteraka ao aminy tokoa ny fitiavan'Andriamanitra. Izay manao ny sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay. Amen. Sambatra ny mahitsy lalana, izay manderaka ny lalàn'i Jehovah, sambatra ny mitandrina ny teny vavolombely, ka mitady azy amin'ny fomba rehetra. Amen. Tsy nahatanteraka izany sitrapon'Andriamanitra izany isika, ko andeha iombona amin'izao vavaka fifonana izao. Tompo, nambara taminay ny sitraponao, dia ny tokony andinianay ny soratra masina, satria ao no anambaranao ny asanao. Tompo, tsy tanterakay izany sitraponao izany. Tsy nataonay ho zava-dehibe sy maika ny fandiniana ny soratra masina. Koa mifona aminao izahay ankehitriny, mamindrafo aminay, mamelany erikay. Sitraka koa tompony hitandremanay ny didinao, nefa indrisy fa tsy totosanay izany. Tsy mendrika izahay tompo, satria izay sitraponay sy izay mahafaly ny sainay ihany no tanterahanay. Ko ankehitriny izahay manantona anao, manantona ny azo fijaliany Jésus-Kristy, ary noho ny rano izay nalatsaka ho anay, dia mamelany erikay, mamindrafo aminay. Amin'ny anarany ilay mpanalalana anay amin'ray no ivavahanay toy izany. Amen.
fitiavana, eo am-pitsanganana no andraisantsika ny teny famelan-keloka atolotry ny Tompo ho antsika izay mibebaka marina tokoa. Tsangansika tokoa. Hoy ny Tompo, fa indro hitodika ao aminareo ka hanatrika anareo, ary omeko fo vaovao ianareo, ary fanahy vaovao no ataoko ao anatinareo, ary ny fanahiko no ataoko ao anatinareo, ka hatonga anareo andeha araka ny lalako sy hitandrina ny fitsipiko ka hanaraka azy. Ary amin'izany dia tsy misy fanameloana amin'izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Voavela ny elokareo no ny anaran'ny Masina. Alleluia. Amen. Sambatra ny olona izay voavela ny elo sy voasarona amin'ny fahotana. Sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah leloka ary tsy misitaka ny fanahiny. Amen. voavela eloka riavana dia vonina hanambara ny finoany. Andeha iarahantsika manambara ny fanikempinoana laharana fahatelo. Minan'Andriamanitra soa izay mpanao ny lanitra sy ny tany. Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia manjakatra ny taloha indrindra tao mandrakizay. Andriamanitra dia mampiseho fitiavana isika, tokony mbola taloha isika dia maty amin'isika Kristy. Minoany Jésus-Christ izao nalaiko natotsika ao, toy izy tasy amonjy ny very, izy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Izy tsy miova manisaliho ary mandrakizay. Ny fanahy masina, izy no manambara ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Fanahy iray ihany mampandrakizantsika rehetra tena iray. Ny fandresena izay mety mandeha izao tontolo izao dia ny finoantsika. Tompo ampitombony finoanay. Amen. Afaka mipetraka isika tokoa.
zao ambarantsika mahafabe mandrakariva amin'ny asan'ny tompo ho an'ny mpitandrina sy ny fiangonana riavana ho aminareo mandrakariva anie ny fiadanan'i Jesosy sy tombontsika faly miarabantsika kristianina tsy akanavaka no ny hoe 520 sy ny taona vaovao 420 riavana ny sonan'Andriamanitra mpahary sy mpamonjy atsika ka mbola anaty zao atsika izy naharina zavatra rehetra ary raha tsy izy dia tsy nisy naharina zao zavatra ary na dia iray azy isaoran'Andriamanitra fa voamarika ao anatin'ny tantaran'ny fiangonantsika indray fa avy tamin'ny fanavaozana ireo tompona andraikitra samihafa manomboka tamin'ny filohan'ny FJKM sy ireo birao mpiara-miasa aminy ny mpiandraikitra FTV-AFiFaB tany amin'ny synode lehibe ny FJKM tamin'ny Fort Dauphin ny sekretera jeneraly sy ny tonian'ny departemanta izay lasa 4 ankehitriny izany moa dia efa nialoavan'ny fankatoavana ireo tale sy tonia vita somatsara ny almanaka FJKM 420 izay ahitana ireo tale sy tonian'ny FJKM voafidy hiasa ho amin'ny toam-piasana manaraka koa ahitana isika mba hanjify ireny sady hamantatra ny tompona andraikitra voalohany isaky ny sampana asa ary asa ahitana ihany koa isika mba hanangana ny voamerany Arsiva sy ny vakiky ny fitandremana ho fiarovana ny 𝙗𝙤𝙑𝙗𝙗 ny fitandremana ary koa anohana amin'ny alalan'ny rakitra isaorana izay efa nahefa izany ary entanina sy amporisihana trany izay sy mbola navita mba handrotsaka izany aty amin'ny foiben'ny Arsiva sy tranombakoka FJKM eto faravohatra no arotsaka amin'ity compte ity ben'ny Madagaskar compte laharana 01 04 29 29 00 20 094 association FTV-AFiFaB FJKM bibliothèque archive boîte postale 623 101 Antananarivo azo atao koa ny mandrotsaka izany ao amin'ny aumônerie FTV varavarana faharoa sy roanjato toroana fisaorana manokana ireo fiangonana ireto izay nandrotsaka ny anjara rakitra ny taona 520 ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Izao indray ary avana ny tsara ho fantatra ao anatin'izao alahady ny Arsiva sy tranombakoka FJKM izao. Isaorana ny tompo ny amin'ny fahatanterahany Fanompoampivavahana izay manamarika izao alahady ny Arsiva izao ary izany moa dia efa mialoavany ny fandaharana iombonana izay tanterahana manerana ny sahan'ny FJKM sy ny synodam-paharitany rehetra. Fa amin'ity folakandro ity dia misy ny hetsika izay hanuizantsika ny fanamariana izao alahady ny Arsiva izao. Ny hariva dia ho tanterahana ny amboara-pe famizarana izay anisan'ny hetsika tanterahan'ny Arsiva sy tranombakoka isan-taona izy io. Hamoazana ny hira tranaina ny hira fahinya izany. Teo aloha dia ny hira FFPM no ny tanterahany fa amin'ity fotoana ity kosa dia hiangaly ny hira salamo isika izay hotarian'ny eto amin'ny FJKM eto amin'ny fitandremana Ankadimbahoaka izany amin'ny alalan'ireo atoko hira miangaly izany. Nefa ihany koa dia isy ireo atoko hira mpiara-miasa amin'ny Arsiva izay anotrina sy andray anjara ao anatin'izany hira salamo izany. Fa ny faharoa dia manentana hatrany ny fitandremana amin'ny alalan'ny fiara-miasa akoatra ny fandraisana anjara amin'ny fitondranam-bavaka ny mpiasa sy ny fanohanana amin'ny alalan'ny rakitra dia entanina ny fitandremana amin'ny alalan'ny fiara-miasa amin'ny FTV-ny Arsiva sy tranombakoka amin'ny fanofanana amin'ny alalan'ny fikajiana ny sy ny fitandrovana ny Arsiva ny fitandremana. Zava-dehibe izany ry havana
koa mino isika fa iara-iasa akaika tanterahany zany fiarovana ny Arsiva izany teo an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Irosoana ankehitriny ny fankalazana ny tenin'Andriamanitra atomboka amin'ny 10 minitra ny tenin'Andriamanitra. Daholo isika rehetra ry havana tonga eo amin'ny fotoana ho an'ny tanora sy ny ankizy isika dia mangataka mpanajana izay mahatsiaro tanora sy ankizy mba hitsangana dia miaraka amin'ny mpampianatra ny tenin'Andriamanitra. Vavaka isika. Tompo, indreto izahay natsoinao mba hiaino ny teninao. Dia ny fanahinao masina no hampianatra anay ny zavatra rehetra amin'ny anaran'i Jesokristy Tompo. Amen. Afaka mipetraka isika. Ny soratra masina izay ijerevantsika andraisantsika ny hafatra dia ao amin'ny Efesianina 2:2-20b. Efesianina 2:2-20b tena ataovy ambany masitsika foana aloha mandrapatapitry ny fenitsika ny fampianaran'ny Tompo. Efesianina 2:2-20b. Hitatsika ve fa mandrapahitatsika azy ara dia andeha jerentsika ny lohahevitra izay bandininy. Mampahafantatra ny asan'ny Tompo ny soratra masina. Arak'izay lazaina teo dia ny Efesianina 2:2-20b hitatsika ve dia vakitsika mianaran'ny Tompo manao hoe mitombo tsara ho tempolo masina ao amin'ny Tompo. Naveriberina teo fa hoe alahadin'ny Arsiva androany dia arahadin'ny Arsiva dia tsara ho fantatsika zany fa ny Arsiva dia mitahiry ny taratasy ny tantaran'ny fiangonana. Dia androany fanaotsika le manao tantara fa androany zany tena tantara izay marina eo amin'ny fiangonatsika kanefa foya nondeha hozaraina amintsika. Ry tanora sy ankizy dia sambatritsika zany fa ampatsiarovina androany hoe nisy ny fiangonan'ny LMS fa niova ho FJKM fiangonan'i Kristy eto Madagaskar ny 2,700. Nisy koa ny fiangonana FMMA niova ho fiangonan'ny Frentzy Malagasy ny 7,700. Ary nisy koa ny fiangonana MPF niova ho fiangonana ara-pilazantsara ny 700. Reo zany dia samy nanao ny asan'ny misionera dia ny fitoriana filazantsaran'i Jesokristy. Dia arak'izay fantatsika hoe filazantsaran'i Jesokristy ny fitoriana dia niorina tao amin'ny Jesokristy izay rehetra no tanterahana. Dia hitatsika fa tanteraka zany ny fampihavanana, ny fampiraisana, ny fampimbonana ka tanteraka tamin'izany tamin'ny taona 20 Aogositra 1997 tapa-kevitra ny ray saina ny ray fo atsahatra ny fahasamihafana fa andao raisina ny fifamenona izany fahasamihafana zany dia lasa niombana ho anarana anankiray. Dia fantatsika tsara ny anarana fiangonatsika hoe fiangonan'i Jesokristy eto Madagaskar. Zay nitambatra dia ny ray
ao anatin'izany firaisana izany. Dia hitantsika hoe marina ny tenin'ny tompo hoe mitombo tsara ho tempolo masina ao amin'ny tompo izay voalaza atao amin'ny Efesiana 2:1-20. Mila tsarovantsika izany mba tsy hizombozina sy mandehandeha tsika fa tena tafatena tsara. Satria zao mbola miariary any ilay fitomboana amin'ny fahitantsika maso ny fahamarina soratra masina ny asan'ny tompo. Mitombo ny trano fiangonana. Manaiky an'izany ve tsika? Dia mitombo koa ny isan'ny olona mivavaka. Manaiky an'izany ve tsika? Ao anatin'izany dia mitombo ihany koa ary tsy hita isan'ny fahasoavana izay zarain'ny fiangonana. Mino an'izany ve tsika? Manaiky dia ao anatin'izany dia imbonana tsara ny asa rehetra izay tanterahany fiangonana raha miariary amin'ny sapana sekoly alady ny ankizy kely dia efa mahalala an'izany hoe misy mofinaina izany no ampiasaina iombonana. Mitombo tsara ho tempolo masina ao amin'ny tompo. Inona ary izany eo? Antso ihany koa ho an'ny tanora sy ny ankizy ankehitriny. Zao anarana samihafa daholo ny anarantsika rehetrarehetra. Fa anarana nomen'Andriamanitra niova zany dia zao hoe nanino? Samy zanak'Andriamanitra. Rehefa samy zanak'Andriamanitra dia samy mandeha any am-piangonana mivavaka. Ary ao anatin'izany iray zany mizoana anantsika dia samy zanak'Andriamanitra. Iray ihany koa ny andraikitra. Ny andraikitra dia andraikitra hoy zany hoe amin'ny sapana sekoly alady dia mianatra ny tenin'Andriamanitra. Fa itsika zany dia men'Andriamanitra sakafom-panahy anankiray. Ary ao anatin'izany dia samy nomena ihany koa fahasoavana dia pirofo. Samy vita batisa, fa raha mbola misy tsy vita batisa dia atolotry ny ray aman-dreny atao batisa. Na manolo tena atao batisa. Dia hita koa ny faharetana amin'ny pastera atao na oviana dia mbola afaka mandray amin'ny katekomena ary mitombo arak'izany ho mpandray-fanasany tompo dia mitatra ilay fitomboana. Zay ary ilay izy. Famaranantsika azy dia zao mitombo tsara ho tempolo masina ao amin'ny tompo arak'izay voalazan'ny tompo ao amin'ny Efesiana 2:1-20 ny ankizy sy ny tanora. Ankizy tanora no avozin'ny Kristy manana ilay fihavanana ka samy faly ery. Ary amin'izany dia tia ny ery ny mifanampy fa mitsahatra kosa na tsy misy ny fanilinkiliana sy ny fanavakavahana satria Jesokristy tompo rery ihany no alainy tahaka. Amen. An'Andriamanitra rery voninahitra. Amen. Ho tanterahantsika mialohan'ny vavaka sy ny fianonan'ny tenin'Andriamanitra ny hira 720 andiny voalohany sy faharoa. Yeah.
Ray vavaksika. Sotrareo zay Andriamanitro mpalehibe tokoa fitiavanao anay na dia mpanompo tsy mahasoa azy izahay mamindrafo aminay mamela ny elofay. Ankehitriny tonga eo amin'ny famakina ny teninao tsy fiainona ny vaovao mahafaly avy aminao. Engale zany mba ho ataon'ny lovo lasaka an-tany lonaka ka androborobo sy ho velona tokoa ao am-ponay tsiraray avy. Dia tahinao izay hamaky ny teny ary toy izay ambara ny sitraponao. Ngane mba tsisy ho lasaka an-dalana izy ireny fa mba ho tonga soamatsara aty am-ponay. Dia ho anao reny voninahitra mandrakizay. Amen. Amaky siaino teny avy amin'ny soratra masina isika. Ny teny izay vakiana dia araka izay eto amin'ny bokin'ny Exodosy toko faharoa amby telopolo ny 5:5 sy 6:40. Exodosy toko faharoa amby telopolo ny 5:5 sy 6:40. Ny teny rehetra dia hovakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Mosesy nihodina ka nidina avy tao tendrombohitra, nitondra ny vato fisaka roa nisy ny vavolombelona teny an-tanany. Ny vato fisaka nosoratana teo amin'ny lafiny roa, dia teo anatrehany sy teo ambadika no misy ny soratra. Ary ny vato fisaka dia asan'Andriamanitra, ary ny soratra dia soratr'Andriamanitra voasoratra teo amin'ny vato fisaka. Hotoizantsika ny famakinany teny soratra masina. Ny teny dia ho hitantsika amin'ny filazantsara no soratan'ny Ďaona toko 10 ny 1:30 adatsatra hatramin'ny 2:10. Ďaona toko 10 ny 1:30 hatramin'ny 2:10. Dia nakavato indray Jesosy hitoraka azy. Jesosy namaly azy hoe, maro ny asa tsara nasehoko taminareo avy tamin'ny ray, koa ny asa manao ahoana amin'ireny moa nitorahanareo vato ahy? Ny Jesosy namaly azy hoe, tsy asa tsara nitorahana vato anao fa fitenenan-dratsy, satria olona ihany ianao nefa manao ny tenanao Andriamanitra. Jesosy namaly azy hoe, tsy voasoratra ao amin'ny lalànareo va hoe, hoy izao, Andriamanitra ianareo? Raha ireny izay nanaovana izany tenin'Andriamanitra izany no natao hoe Andriamanitra, ary ny soratra masina tsy azo fanana. Moa izay no asiany ray ka nirainao amin'izao tontolo izao va no ataonareo hoe teny ratsy ianao, satria hoy izao, Andriamanitra aho? Raha tsy manao ny asany raiko aho dia aza mino ahy. Fa raha manao ihany kosa aho, na dia tsy mino ahy azy ianareo, dia mino ny asa mba ho fantatrareo sekenareo fa ny ray no ato amiko ary izao ao amin'ny ray. Dia nitady hisambotra azy indray ny Jesosy, fa nandositra azy izy. Dia lasa nakany andafiny Jordana indray Jesosy ho any amin'ilay tany nanaovany Ďaona Batisa voalohany, ka nitoetra tany izy. Ary maro no nankeo aminy ka nanao hoe, Ďaona tsy mba nanao famantarana, nefa izay rehetra nolazainy amin'ny kelela ity dia marina avokoa, ary maro no nino azy teo. Ho faranana ny famakina ny teny soratra masina arak'izay hitantsika ao amin'ny asan'ny apôstôly. Asan'ny apôstôly toko 10 atomboka amin'ny 1:20 tapany 2 atsatra hatramin'ny 1:20. Asan'ny apôstôly toko 10 atomboka amin'ny 1:20 tapany 2 atsatra hatramin'ny 1:20. Ary no ny ampitsy dia niainky Petera ka nandeha niaraka taminy, ary ny rahalahy sasany avy tany Jopa niaraka tamin'ny koa. Ary no ny ampitso indray dia tonga tany Kaisaria izy, ary Kornelio niandry azy sady efa nampiangona ny havany sy ny tena sakaizany. Ary raha vao niditra Petera dia nitsena azy Kornelio ka niankohaka teo amin'ny tongony sady nitsaoka azy. Fa Petera nampitsangana azy ka nanao hoe mitsangana, fa izao dia olona ihany. Ary no niresaka taminy izy dia niditra tao an-tranony ka nahita ny olona maro tafangona tao. Dia hoy izy taminy, ianareo malala fa fady amin'ny Jiosy ny anan-draharaha
na sy an-trano amin'ny olona hafa firenena nefa izao efa nampahafantarin'Andriamanitra fa tsy misy olona azo katao hoe fady na tsy madio ary amin'izany dia tsy nandaty sy akaty aho raha nampanalaina koa manontany aho ahoana moa no nampanalanareo ahy amen ray masino manamasina ny fahamarina mitenao ny fahamarina amen Sangansika riavana andray ny afatry ny ten'Andriamanitra anatanteraka ny hira voalahatra. An'izay malalan'Andriamanitra riavana sady voaantso no masina ao amintsika rehetra trany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raitsika Jesokristy mpamonjy antsika amen. Ny bokin'ny Exodosy no andraisantsika ny afatra ao anatin'izao aladiny Arsiva izao. Bokin'ny Exodosy efa nivakina tamintsika teo ao anatin'ny fibanjinana mandrakariva ny loha-hevitra manao hoe mampahafantatra ny asan'ny Tompo ny soratra masina. Mampahafantatra ny asan'ny Tompo ny soratra masina. Exodosy na fahafahana izany no afantarantsika ity boky ity riavana fa ao anatin'izao perikopa izao asa manao ahoana moa no tian'Andriamanitra avoitra sy ampahafantariny amintsika indray. Miresaka indrindra ny amin'ny nanaovan'Andriamanitra ny vato ary ihany koa miresaka ny amin'ny nanoratan'Andriamanitra izany vato izany ho fitehirizana ny didiny. Ny vato dia anisan'ny hafa-karazana sy miavaka amin'ireo endrika fitehirizana ny tahirim-bakoka rehetra satria anisan'ny mafy indrindra izy raha hitehirizana rakitsoratra. Ary ny ainga avy amin'izany dia fantatsika fa ireo tsangam-bato na ireo takela-bato dia ampiasaina mba ho mari-pahatsiarovana. Dia tsika izao mahita na ato anatin'izao efitrano izao fa misy takela-bato maro samihafa izay iraketana ny votoaton'ny hetsika na ny jôbily na ny fankalazana anankiray. Ankoatran'izay hoe hitehirizana mari-pahatsiarovana izay ny vato dia etsy andanin'izany tena Arsiva nataon-tsoratr'ela ny baiboly. Orona tarantasy vita tamin'ny ravikazo izy io teo aloha. Misy ihany koa ny baiboly voarakitra an-tsary na rakim-peo. Misy ihany koa ny amin'ny endriny taratasy na elektrônika izay hitantsika ankehitriny. Zany ny ambaratonga
izay nahitana na nisehon'ny baiboly mandra-pa-ankehitriny. Mampahafantatra ny asan'ny Tompo ny soratra masina, ka voalohany an'izany 𝙃𝙤𝙧𝙤𝙬 ilay boky miavaka amin'ny boky rehetra. 𝙃𝙤𝙧𝙤𝙬 ilay boky miavaka amin'ny boky rehetra. Fa maninona no adzay mihoatra no boky rehetra amin'ny baiboly, ny soratra masina? Dia zao: Andriamanitra mihitsy no nandray an-tanana ny fanaovana ny takela-bato. Zany no hitantsika eo anatin'izao perikiopa ny Exodosy 2:13 izao manomboka ny 5:20 sy ny 6:20. Asan'Andriamanitra, asa tanan'Andriamanitra ny fanaovana ilay vato, ary izy no nanao ny sikotra ny raketana ny didiny. Izany hoe ilay takela-bato nataon'Andriamanitra, fa tsy niteny izy tamin'i Mosesy hoe maka ianao vato dia kapokapoy dia anaovy sikotra tsira. Andriamanitra mihitsy ny nanao azy, asan'Andriamanitra zany. Tena niangaliny sy nikaliny fatratra ny soratra mba ho azo vakiana sy ho fampitan-kafatra na fampianarana. Raha mijery isika ao amin'ny Deutéronomie 7:20 dia izao mivaky ny teny eo aminaran'i Jesosy: ary soraty eo amin'ireo vato ireo ny teny rehetra amin'ity lalàna ity, ka atao velona tsara ny soratra. Izany hoe izay teny rehetra, ny lalàna rehetra, ny lalàna Mose tiany ho raketina sy ho tadidinin'ny jiosy dia natao velona tsara, mazava tsara amin'ny alalan'ny nanoratana azy tamin'ny takela-bato. Koa ataovy amin'ny toerana azo antoka ny tehirizanao ihany koa ny soratra masina na ny baiboly. Mazava tsara mantsy eto fa Andriamanitra mihitsy no nanao ny fiarovana ny lalàna sy ny teny vavolombelon'ny fanekena izay nataony ho an'ny zanak'Israely, ary natolony an'ny Mosesy zany amin'ilay antsoina hoe lalàn'ny Mosesy. Fa amafisin'ny Isaia, ny mpaminany Isaia, izany fanambarana izany manao hoe soraty amin'ny fafana mba haharitra mandrak'izay doria izany. Izany hoe notohizan'ny mpaminany taty aoriana ny fanamafisana fa ny teny rehetra nampitondrain'i Jehovah Andriamanitra azy, ny teny rehetra izay nanorahana anazy hanao ny asa faminaniana, dia nandidiny ihany koa mba ho soratana amin'ny takelaka, izay ilay fafana, soraty amin'ny fafana mba haharitra mandrak'izay doria izany. Isaia 7:15. Ilay Andriamanitra maharitra mandrak'izay no mandidy mba haretan'ny asany mandrak'izay doria ihany koa. Soratana amin'ny tolambaravarana ny lalàn'Andriamanitra mba ho tandreman'ny olona. Izany hitantsika eo amin'ny Deutéronomie 1:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Soraty eo amin'ny tolambaravarany vavahadinao izy, ary mba ho voata izay miditra sy mivoaka noho ny fankatoavana ny didin'Andriamanitra. Soraty eo amin'ny tolambaravarany vavahadinao izy.
izany rehefa na dia manam-pirofo hoe ny fahitan'ny maso matetika ny soratra masina dia mahatonga ny saina hitadidy sy rakitra ireny. Ny fahitan'ny maso matetika eny amin'ny tolam-baravarana ary dia miditra sy mivoaka isan'andro maray tsy hariva eo dia mahita izany, mirakitra izany, mitadidy izany ary mankatoa izany. Koa dia tena nampiasain'Andriamanitra avokoa ny samomba ny tenantsika ho fiasana mahomby hitehirizana sy hiainana ny didiny. Ataovy mankatoerana matetika eo amin'izay jerenao ny soratra masina dia ho voatahiry ao an-tsainao zany ka azonao zaraina sy aparitaka ho fampaherezana ny olona mila vonjy, ny olona mila fampaherezana, ny olona reraka, ny olona tratra miadi-piainana ka tsy mba hafa mitraka koa. Zany ry havana ny mahazava dehibe ny asa fiarovana sy fitehirizana. Zany ny mahazava dehibe azy mba hafana mitahiry ny tantsoratr'ela rehetra, ny rakitry ny ela rehetra, ary anisan'ny rakitry ny ela amin'izany ny tenin'Andriamanitra, ny didin'Andriamanitra, ny sitrapon'Andriamanitra. Nefa tsy hoe tehirizina fotsiny dia atao tantara hoe fahino ono dia misy an'izao, fahino ono dia misy an'izao, araka ny tantsoratr'ela, araka ny rakitry ny ela, fa arakaraka ny tehirizana ireny no ahafantarana sy ahalalana ny votoatin'ny soratra, arakaraka ny tehirizana sy ahafantarana ireny no ahalalana sy ampiarana ireny eo amin'ny fiainana. Izany no hiampitantsika eo amin'ny fizarana faharoa anatin'izao afatra izao ry havana. Mampahafantatra ny asan'ny Tompo ny soratra masina, akoatra ny hoe fanajana sy fiarovana ny boky amin'ny alalan'ny baiboly izany. Ny faharoa dia hoe tehirizo ao am-ponao ny tenin'Andriamanitra, tehirizo ao am-ponao ny tenin'Andriamanitra. Ny mpanao salamy ry havana dia tena mirakitra ny soratra masina mihitsy mba hiarovany ny tenany amin'ny fahotany. Zany hitantsika eo amin'ny salamy 120 ato am-poko no hiaretako ny teninao mba tsy antako aminao, ato am-poko no hirakitako ny teninao. Izany hoe akoatra n'ilay ny tanysaina teo hoe raketina any amin'ny takela-bato, any amin'ny orona taratasy, any amina tany manga, any amina rakitsara, rakim-peo sy ny sisa, dia izao hoe indrindra raketa ao am-ponao ny tenin'Andriamanitra. Ny fo dia toy ny baiboly velona, mitahiry sy miaina ny tenin'Andriamanitra. Izany mahatonga ny Tompo milaza hoe anaka atolory ainy ny fonao. Baiboly velona mandehandeha jeren'ny olona, vakin'ny olona rehetra ny mpanompon'Andriamanitra, satria maninona ao am-pony mihitsy voatahiry ao anatiny ao ny tenin'Andriamanitra. Miova araka ny vanim-potoana hiainana, izany hoe ny contexte, ny fanehoana ny tenin'Andriamanitra. Ka ilay takela-bato hita maso sy azo tsapahi-tanana dia zary mivoatra ka ny olona tsirairay mihitsy no toy ny trano fitehirizana sady epistily velona. Araka izay ambaran'ny apôstôly manao hoe ianareo no epistilinay voasoratra antoponay sady fantatra sy vakin'ny olona rehetra. Ianareo
no epistily raha dika amin'ny teny hafa zany dia hoe ianareo no orona taratasy, ianareo no baiboly velona, ianareo no arsiva. Na ny testamenta taloha na ny testamenta vaovao dia samy milaza ny fisiny io boky io avokoa izay mirakitra ny anaran'ireo olona naharitra ny tandrina ny didin'Andriamanitra ka tsy nivadika taminy. Tena fahotana lehibe ao anatrehan'Andriamanitra amin'ny fivavihana aminy ka anompoana sampy sy hery hafa isolo toerana an'Andriamanitra. Exodosy 4:30 ny fahampitehana sy ny faharavan'ny soratra masina tamin'ny takela-bato nentin'i Mosesy eo amin'ny Exodosy 4:30 io dia midika ihany koa famonoana ny didy natao ho tandremana sy ny fanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely. Famonoana ny didy natao ho tandremana, famonoana ny didin'Andriamanitra tokony narahany zanak'Israely. Inona no akon'izany? Inona ny vokatr'izany? Ny vokatr'izany dia izao: fandriganana sy fahafatesana ny tambiny, fandriganana sy fahafatesana ny tambiny. Izany hitantsika eo amin'ny Exodosy 4:30 amin'ny aran'i Jesosy: na iza nanota tamiko dia ho vonoiko, tsy eo amin'ny boky ny anarany. Izay no ataon'Andriamanitra no ho ny amin'ny fahotany zanak'Israely. Ny lalan'ny fibebahana irery ihany no azony izay nivadika tamin'Andriamanitra miverina indray amin'ny lalàna dia ny fiainam-baovao izany. Jesy-Kristy ry havana no efa maty ary nitsangana tamin'ny maty ho famonjena antsika, ko raha niarana levina tamin'ny ota isika dia miara-belona aminy kosa ho amin'ny fiainana mandrakizay. Fehiny, inona ny fehiny izany afatra izany? Izao nambara teo fa niainga avy amin'ny rakitsoratra namolavola sy nanao ilay takela-bato, nanao ny rakitsoratra tao anatiny hitehirizana azy mba haharitra ny didy. Fa misy boky volamena any an-danitra, misy boky volamena any an-danitra izay tsy azon'izan'iza sokafana. Ny Arsiva mbola misy tompona andraikitra mikirakira izany, na eny anivon'ny fitandremana izany na any amin'ny Arsiva foibe. Ny baiboly dia azon'izay rehetra manana azy kirakiraina ampiasaina, indrindra taorinan'ny fantsiam-pivavahana nataon'ny Calvin sy Luther, dia afaka mamaky sy mikirakira baiboly avokoa ny kristianina rehetra. Fa izao any an-danitra misy boky volamena izay tsy misy afaka manokatra izany ny olona. Anefa izany dia mirakitra ny lisitry olona rehetra izay voavontsy, izay tsy maintsy andovan'ny lanitra. Izany na hatretỳ tany ary dia efa nanao rakitsoratra Andriamanitra tamin'ny alalan'ny takela-bato, fa any an-danitra ihany koa mbola misy boky voatahiry. Any an-danitra ihany koa mbola misy boky voatahiry araka ny Apokalipsy 5:5-5. Io ny tena tahiry tsara ny havana, io ny tena tahiry tsara indrindra, satria araka ny voalaza teo maninona, mirakitra ny risitry ny olom-boavonjy. Tao anatin'ny fanofaninareo ilay voameran'ny Arsiva dia inona avy ny boky tokony ho anana amin'ny fiangonana? Anisan'izany
ny boky mirakitra ny risitry ny mpandray. Fantatsika tsara fa reo mpandray ireo dia olona efa nanao fanekena-pahabe maso hoe manomboka amin'ity fotoana ity dia Jesosy Kristy ny tompo sy mpamonjy. Dia io boky ny fiangonana io no mirakitra ny lisitry ny mpandray. Akoatra ny lisitry ny vita batisa. Izany vita batisa izany dia ny olona rehetra, ny ankizy rehetra izay tafiditra ao anatin'ny vala ny famonjena vao vela heloka natao hoe vita batisa. Fa any an-danitra dia misy ny lisitry ny olom-boafonjy ihany koa voarakitra ao anatin'izany boky izany. Ny zanak'ondry irery ihany dia Jesosy Kristy no afaka manokatra izany boky izany. Koa aza mifaly satria manaiky ianareo mifanahy fa mifaly satria voasoratra ny an-danitra ny anaranareo Lioka 10:20. Zava-dehibe ani ilay hoe olona voavela heloka, nisy olona iray indray tafiditra ao anatin'ny vala ny famonjena, tafiditra ao anatin'ny lisitry ny olom-boavonjy. Aza mifaly hoy Soratra Masina ao amin'ny Lioka 10:20 satria manaiky ianareo mifanahy. Fa mifaly satria manino? Voasoratra any an-danitra ny anaranareo. Manandanja lavitra noho ny volamena, eny noho ny tena volamena azy izany lisitra na izany boky any an-danitra izany, ary tsy misy soa azo hoarina aminy. Azonao antoka ary ve fa anisan'izay efa voasoratra any an-danitra ny anaranao? Afaka mamaly tsy amitahotra na ampiambambany ianao rehefa azonao antoka fa voavela ny helokao. Rehefa voavela ny helokao dia olom-boavonjy ianao ary voasoratra ny an-danitra ny anaranao. Mahay reza ary havana ho marina amiko so aminao ihany koa izany fanoratana anaranao any amin'ny lisitry ny olom-boavonjy izany, satria izao sy anao dia manaiky ankatoa ny didin'Andriamanitra ety an-tany ary rahatray dia fiainana mandrakizay. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra ho amintsika kosa izany teny izany. Andriamanitra rainay io, rainay tokoa ianao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy mpamonjy anay, ilay tia mamonjy anay. Sotranao izay Tompo noho ny famonjam-ponao sy ny fitiavanao izay asehonao aminay tamin'ity anio ity. Sotranao izay noho ny amin'ny teninao izay mamelombelona ny fanahinay, ny teninao izay mamelona ihany koa ny fanantenana aty anatinay. Nisotranao satria mampianatra anay mandrakariva ianao, fa mampahafantatra ny asan'ny Tompo ny Soratra Masina. Ka ao anatin'izany no hikajiana sy anajanay ny boky miavaka indrindra dia ny Baiboly izany, ny tenina izay mirakitra ny teninao Andriamanitra, izay mirakitra ny sitraponao Andriamanitra. Tompo, tario mandrakariva izay mba hikajy an'izany, tario mandrakariva izay mba hanao zava-dehibe ny fanolokolona sy ny fandraisana ny teninao ao anatin'izany. Fa tsy izany ihany Tompo, fa mampahafantatra ny asanao ihany koa ny Soratra Masina, ka horaketinay aty am-ponay izany mba ho tonga fiainana, ho tonga fahavelomana ary hitondra fiainam-baovao anay. Tompo Andriamanitra io, efa nanaiky anao Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy anay izay ao amin'ny fiainanay, ka ny fifaliana indrindra ary ny fanantenanay dia ny anaranay voasoratra ny an-danitra. Ry Tompo Andriamanitra io, koa tehiriza ao aminao izahay, tehiriza ao amin'ny
bokinao izahay ilay boky volamena izay tsara indrindra fa izany no fanirianay. Andriamanitra tomponay eo, ankehitriny izahay dia mivavaka aminao ho an'ity firenena ity. Andriamanitra eo, io manokana ireo mpitondra rehetra isan'ambaratonga. Jereo amin'ny rafonao izy ireo Tompo, io ny vahoakanao ao anatin'ny vanim-potoana ny valana retina. Ianao Jesokristy no hiaro, ianao no fomba ity firenenay, anasitrana ny firenenay. Dia io Tompo, ianao anova ny fetsaina ny fomba mampanao mba ho vahoaka matahotra anao Andriamanitra ny vahoakanao. Jesosy Tompo, mahatsiaro ambavaka manokana izahay ho an'ny fiangonan'i Jesokristy eto Madagaskar. Entinay ambavaka Tompo ireo mpitondranay, jereo ny fiainan'izy ireny, ampaherezy izy ireny ary aza mahafoina mahasaraka azy ianao. Io ny tetikasa sy ny vina rehetra izay atrehanao anatin'izao firenena izao ho tanteraka eo ambany fanatrehanao Andriamanitra. Io ny kristianina tsirairay avy, dia ianao no ombanay tsirairay avy amin'izay rehetra atao sy amin'ny fanompona rehetra izay tanterahanay. Mahatsiaro ambavaka izahay Tompo ho an'ny Arsiva FJKM sy ny tranomboky. Dia entinay ambavaka ireo tompon'andraikitra samihafa izay nandraikitra sy misahana izany, izay mirakitra ny tantaran'ny fiangonana. Jesosy Tompo, jereo manokana izy ireo, ianao amin'ny hery amin'ny tanjaka ho azy ireo, ahafahany mahavita ny andraikitra izay efa napetraka ao tanterahan'izy ireo, mba ho fampandrosoana sy ho fampandehanana izany. Jesosy Tompo, mahatsiaro ambavaka manokana ihany koa izahay ho an'ireo izay tsy salama, azony aretina sitrahana izy ireny Jesosy, ary mety izy ianao hanafaka azy, fa raha nijanaka tokoa no hanafaka azy ireny dia ho afaka izy ireny. Io Tompo, ireo manana olana menjady ady sarotra, ianao Jesokristy ilay efa tia azy ireny dia many olana izay miseho amin'ny fiainan'izy ireny mandrakariva. Tompo, mametraka ny fiainana tsirairay avy eo am-pelatananao izahay, indrindra ny herinandro vaovao izay ho vakivakianay, ny asa tanterahanay, ny fianaranay, ny hoavinay manontolo, indrindra ny fiainanay dia apetraka saintinay eo am-pelatananao. Izany izay rehetra mahasoa anay Tompo, dia tianay ny mametraka izany eo am-pelatananao. Amin'ny anaran'i Jesokristy ilay efa nampianatra anay mivavaka manao hoe Réalisation izany. O Masina nenana, tonga ny fanjakana, atao ny etiatantaka ny ananina ny sadanay, ary manelana ny kay, takana ny lanay aza mitarana manafana anao fanjakana sy ary hamarana izao fotoana izao sika riavana. Ataontsika eo am-pisanganana ny hira faefatra amby telopolo ao anaty firana fanampiny, andiny voalohany sy faharoa, mialoha nandraisantsika ny sodrano. Sanganysika tokoa.